fa hanina ho antsika ireo. Ny folo lahy mahita fa tahaka amin'ny valala izy hoendasiny fahavalo, fa izy ireo lahy mahita fa hamburger reo izy izy sandwich reo izy izy zany mihitsy ny izy ravany hanina ho antsika ireo tena arabaky teny sakafontsika ireo izy fa valo mitovy ihany izy folo lahy mahita fa vitany amintsika fa Josoasy Kaleba mahita zao ny fotoana ny fandresentsika. Ry kristianina namana ho anao manaraka an'izao afatra izao, ny finoanan'Andriamanitra sy ny fanarahana amin'i Jesosy dia tokony hampiova ny fomba fijerintsika ny fiainana. Tsy fantatra hoe ahoana fomba fijerinao ny vadinao. Raha lehilahy zao anao dia raha matoa manao izy, fa rehefa ao amin'ny tompo ianao raha matoa mahafinaritra izy. Raha vehivavy ianao mijery iova ny fomba fijerinao ny vadinao, lehilahy mahery no tazanao. Tsaty zany ny zanakao tsy ho zanaka mandreraka be zany fa tahaka ny voaloboka manodidina ny latabatra ao. Raha vao miova ny fomba fijery, stable en tension, sitrana ny fiainana ary ny lasanao tsy resy roavinao.